Zay ny amin'iny fatotosan'ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny IT University ary ihany koa ny Université ASEM niaraka tamin'ny banky BFV Société Générale azo heverina fa samy azo tombontsoa ny rotonta ao anatin'izany fiara-miasa. Nanapa-kevitra ny ara-asa sy hanoana sekoly ambony ny banky BFV Société Générale amin'ny maha-orinasa mandray andraikitra azy. Nitototsaina tetsy amin'ny Foibenetsy Antaninarenina araka izany ny fifanovatsy mifandraika amin'izany fiaraha-miasa izany. Nitototsaina niaraka tamin'ny Institut Supérieur de la Technologie d'Antananarivo na ny IST. Nanosy ho fanamafisana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Université ASEM ihany koa ny banque BFV SG. Fantatra nandritra ny fotoana fa tombontsoa maro no azony andany sy ny akilany amin'ny alalan'izany fiaraha-miasa zany. Avy amin'ny sekoly ambony ohatra dia ny fampiroboroboana ny fampiofanana amikasika ny asa mifandraika amin'ny sehatry ny banky, ahafahan'ireo mpianatra manana ny traikefa ilaina rehefa miditra ny sehatry ny asa. Araka ny nambaran'ny banque BFVSG dia tombontsoa azon'ny mpianatra ny fanampiana ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa sy ny fanohanana azy ireo amin'ny alalan'ny fanokafana compte izay ahitana paky natokana ho an'ny mpianatra. Ahafahany manana tahirim-bola entina hanohizan'ny fianarany lavitry ny ayahy. Mihoatra noho ny sehatra ara-bola ihany koa ny fiara-miasa satria afaka miditra tsehatra ny BFV eo amin'ny lafiny ara-akademika. Tsy ny mpianatra irery ihany anefa no azo tombontsoa amin'ny alalan'izao fiara-miasa izao fa ireo mpiasa ao anivon'ny ireo sekoly ambony ihany koa ho iatran'ny banque BFV SG.